Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne Dago News TV, voici le journal. Matsara sika jiaby, akory le, akory ranandre, akory laly, akory sa miarahaba tompoko. Inona no zava-misy amin'ny génération Z avy ao Antananarivo sy ny kolonely Mikaela, ny mikasika izay no andeha ho fakafakaitsika kely androany. Ny teto faritra maromaro ny filohan'ny fanavozana Andriamatoa Mikaela Randrianirina tato ato. Mitokana zava-bita na mitsidika faritra fotsiny toy ny ataon'ny mpitondra fandrakana rehetra. Ny fitokanana kosa indray dia ireo foto-drafitrasa voatokana mpitondra teo aloha, ireo notokanan'ny mpitondra ankehitriny izao azo antsoina hoe vary masisa ny fitondrana teo aloha. Zany hoe tsy dia tokony hisy ampireharen'ny fitondrana ankehitriny akory, fa kosa fanohizana ny foto-drafitrasa vita nataon'ny teo aloha. Zany hoe na ny mpitondra teo aloha aza no nanao azy ka notokanan'ny mpitondra ankehitriny dia rafitra mifanohy izany. Ny fitondrana vaovao ity moa dia tsy mbola nisy zavatra natrangany, fa mbola voatsela no ny asan'ny governemanta najorony. Izy ity rahateo moa dia fitondrana teteza mita ihany aloha hatreto. Fa nahasarika ny sain'ny mpanara politika dia ny fitsidian'ity filoha vaovaon'ny fanavozana ity tao amin'ny faritsy Vakinankaratra, izay nanasany sy nionany tamin'ny fikambanana maromaro tao Antsirabe, ny tanora ary ireo mpiara miombona antoka rehetra tao Antsirabe. Nahasarika hoy ao satria nokian'ny mafy tokoa ireo tanora avy ao amin'ny génération Z, indrindra ny avy ao Antananarivo. Nambarany fa ataon'ny mpanao politika saribakoly sy fitaovana fotsiny izy ireo ka lasa nivaona ilay tolona ny matimatesana teny Akandra. Nambarany fa tsy asa sy izay ahavitana ny fianarany intsony no tadiavin'ny génération Z, fa fitadiavana toerana ambony politika sy ny fitakiana isan'andro hoe raha vao ny rafitra izao na rafitra zary. Tsy manana foto-kevitra hijoroana ny génération Z akoatra ny fahaizany mitarika grevy. Zany no teny nambarany kolonelina Mikaela Randrianirina nandritra io famelabelarana sy fionany tamin'ny tao Antsirabe io. Somary nanaitra koa ity lahateniny ity hoe nareo nanomboka septambra no nivoaka isan'andro milahady balaka otso sy lacrymogène no nitifirana nareo, fa izahay kosa raha vao fantatra hoe anampin'ny mpitolona izahay dia fa balarehelina no ampiasain'ireo olona mikasa anafiana anay tao amin'ny tobin'ny kapisady. Tsy hay izahay na higadrana ho faty ho ihany izy tamin'izany. Asa na diso no fandraisanay izany fanambarana izany eto amin'ny Dago News TV, fa tao manamaivana kely ireo olona izay tanapolo no nentin'ny lahatra teny Akandra. Inona moa no entindreo vahoaka hiady tamin'ireny hery famoretana tamin'izany ireny raha nandeha nitolona teny Akandra sy teny an-dalana izy? Tsisy, afa-tsy tanapolo sy vato. Ary tsy marina koa no hoe tsy nampiasa bala tena izy ireo zandary tamin'izany. Maro ny sary sy ny video mirakitra izany tamin'ireny tolona ireny. Ary raha balaka otso sy lacrymogène Andriamatoa filoha tsy nisy ny ainana fohy toy ireny, tena nisy ny bala tena izy nampiasain'ireo mpitandro filaminana tamin'izany. Raha ny olona nambaranao kosa fa hanafika anareo teny amin'ny kapisady izay nrongo fiadiana dia tsy adala akory zareo, satria manana basy sy fitaovam-piadiana hamaliana azy tsara ianareo, ka tsy bomba lacrymogène mihitsy no andeha hoentiny eny hanafika anareo na balaka otso. Ninonino mara momba ireny olona nitolona ireny dia noho ny sorona nataon'izy ireo no nahatonga izao fanovana izao. Tsy niara-ny tolona mihitsy nareo sy ny génération Z, nareo nandray teny an-dalana iny tolona iny, ary tombony koa nareo manana fiadiana nentina ny atsehana ny zandary nampiasa hery tamin'izany. Etsy andaniny koa nefa dia nisy tokoa ireo mpikambana tao amin'ny génération Z, indrindra ny lohandohan'ny mpisorona
no nitady seza sy miady varotra mafy teny an-dafy ny mba homena toerana ao anatin'izao fitondrana izao. Tao koa ny nangataka vola be. Okany io fitadiavana tombontsoa io dia ny forona tety sy teroa ny fikambanana Génération Z maro samihafa ary samy milaza fa nitolona mafy tamin'ireny na dia tsy hita teny Akandro akory aza. Ireo tena nitolona nefa dia tsy hita akory ary toa adino aza. Tokony ho hain'ny mpitondra nefa ny manavaka ny vary sy ny tsiparifary satria dia misy ny tsy nitolona kanefa dia tsara toerana ao an-dapa ao ankehitriny. Izao moa ny filohan'ny fanavaozana dia mitsikira-paibe maso ireto Génération Z ireto. Mampalahelo ny zava-misy ka moa ve mahay mitsokonona ny arahana nokona ny zorotota ireto. Samy velonaina sika hitany toyany. Veloma vetivety indray ary. Fa samy milaza miaro ny tolona daholo reo zay koa miaro ny tolona. Zay dia tianay ambarana reo zay dio zay koa dia miaro ny tolona. Tia ny zavatra teneniny foana amin'izay rehefa miaona aminy somary tadidionareo naroka 25 septambra nareo no midina. Zay ho azo octobre vao mivoaka mbola misy fotoana lavalava. Dia nandritra zay 25 septambra zay dia tadidio mba somary avereny misainareo isaky mivoaka ny tranonareo dia efa fantatrareo mihinana crimogène zay mba anakaotso sy ny namany tsy fantatra tsony aratra hoe sahan'iny voaka foana nefa isamaraina manitolona no le tanindrazana. Dia tadidio hoe manahoana ny adrenalina ny anareo mety crimogène fanenay basy bala mitondra vala dia ho any amin'ny kaposana andeha hiady tsy fantatra na ho maty na ho velo na ho gato. Dia iny zavatra misy hitanareo tamin'ny mieritreritra fa hanaiko moramora fotsiny zany raha ho simbaina amin'ny resaka fitiavam-bola sy fanakorontanana ara-politika fotsiny ny atao eto Madagasikara. Fa raha ny ataonay mihitsy ny tena tsy mety zay niany fa raha fanakorontanana ara-politika fotsiny vola miditra avy any ivelany million d'euros miditra eto matetika anakorontanana enina izy io fa tsy manana ny fitaovana tena tsara moa zay dina amile izy dia miditra foana ny vola zay tsy anaiky. Ny fiadidina ny fanaovazana repoblika ndray dia efa nanao antso tamin'ny tanora. Ny mety hoe olona angamba izy mbola tsy soratinay dia verin-jareo hoe tsy marina angamba efa nanao antso ndray. Ary efa nataoko zany tamin'ny kabary nataoko tamin'ny 31 décembre teo tamin'ny fiarabanatra sy ny taona. Efa niresaka mihitsy aho mivondrona nareo anatina fikambanana dia manantona fa ho finansevanay. Raha mahita nareo lalana ratsy mampifandray commune rurale na commune urbaine makany amin'ny commune rurale ka fohifohy ohatra hoe 8 km 10 km 15 km manatona anay fa omenay vola nareo au lieu de andeha zay anakarama entreprise dia omenay ny fiadidina ny fanavaozan'ny repoblika zany omenay vola nareo les groupes jeunes dia mba manao chantier école. Zay zavatra nyteneniko tao manao chantier école nareo manao pavé an'ireny lalana reny. Mivondrona nareo atao paibe maso zao resaka zao mitadiava ingénieur en travaux publics dia mivondrona nareo fa ho finansevako ny anaovako an'io lalana io. Dia samy tsarainy tantara reto tsika anatona avy nareo sa tsy anatona. Satria hatramin'izay zay teneniko tsy any tompoko no m'intéressé nefa aiza le poste politique. Zany foana ve no atao. Zany zavatra proposeko ny tanora zany le zavatra asa maharitra
sady zavatra hipetraka ao anareo. Ny zaizay ny ankamaroa mahazatra azy ny tena mahavantana azy dia ny resaka politika. Ndao indray tsika grevy, ndao indray tsika nao an'izao. Tsy mety ny atao nitsy raha vao ny institution azy so aiza foana ary tsy asa ve tady avitsika. Tena mahagaga mihitsy eny izy sanandro isaky ny faritra andehanako dia io foana ny tenena zahay rehefa fa manao antsoavy fa juste amintsika androany ty mbola tsy nahita fikambanana ny tanora zay zay nanantona ka hoe ndao fa ataonay le asatsy a finansio zahay anao le asatsy anao an'izao tsisy. Ny milahatra sy mitondra pankarte dia talentatsika. Ny atao aminareo tsy fantatro fa ny ao Antananarivo efa tellement le jeune efa nanao vim-panao politika lasa misy firenentité moa izao fitikolo. Lasa misy jeune 70 samy hafa ao Antananarivo amintsika miteny zao. Tena manahirana be fa tsy haintsony hoe aiza ny oraisina, tsy haintsony hoe aiza ny inona ny idéologie tazominy le atsy a, inona misy idéologie hoe le tsy mijoroana sa inona tsy fantatra tsony. Na zany da tiangataka aminareo zay tena mifoma ty tena tena ianareo ny tsakananay tamin'ny Union Octobre satria fa nanomboka maty misy tilo misy naratra tabrena ary efa niakelikely le nasanidina tabrena fa nanomboka le amatimaty izy tadio raha tsy nitsangana ary ato amin'iny fotoana iny dia taizitsika ohatr'izao. Zay zany mba natamiko aminareo